tonga ato amin'ny trano fitenenana Andriamatoa Naivoraolodiana dia hitondra fanazavana izy satria ny tena marina zany araka ny filasany dia hoe na monté zany namboariny TV Plus zany le orona ampeo fa tsy izay ny zavatra tena nambarana ka leo izy tena no hitondra an'izay fanazavana izay vetivety miarabanao Andriamatoa Solombavam-bahoaka misaotra aloha zany nanantona tetỳ na dia tsy nasainay aza fa dia tonga ianao tondra fanampanazavana misaotra indrindra namana lalatina ary miaraba amin'ny pietsy miaraba anareo eto amin'ny Free FM ty moa nisan'ny radio ny démocratie amin'ny Mahasolombavam-bahoaka dia tsy nisalasala tonga teto kaka ihany ny tenako raha nyteneniny hoe natsony vatoko amaly hoe mandeha amin'ny TV Plus ianao dia niresaka fa hoe ianao dia manaiky fizarazarana n'Antananarivo tiako fahalohana andehanako teto aminareo lalatina dia niantso an'le mpanao gazety sy atao hoe zoa tao amin'ny TV Plus satria 4 minutes nanaovana interview ahako nandavanao an'le nandavako fa fanazavana nazavaiko tao hoe raha zao any izy dia zao no tokony atao raha mba ho fampandroana neny fotony nazavaiko tao mihitsy ary hoe ny fahafisainky dia fampandroana firaisana isa-pokotany eny amin'ny bokibokotany vadimy miaingen'ny fotony ary efa niteny atao amin'ny matin amoaka moa izy rapitso tamin'ny Jean-Luc Rahaka ningesahako tao dia nilaza nanao hoe tsy ekena ny fizarazarana n'Antananarivo mbalozy zany zany hoe tena 4 minutes no nalainy atao na 7 minitra akory aky tao amin'ny boako tao amin'ny Sénat dia nanazava tao zay hoe inona ny lafitsarany inona ny lafiratsiny dia niteny hoe ny lafiratsiny aloha dia voalohany akatsikatsy politika le izy satria fantatra zao fa raha irotsaka maereto ny azo ve made tsolany dia natao io ohatra le fomba fanao isan'andro nefa na zany na tsy zany vahoaka dia efa malala ny safidiny lafiratsy faharoany koa reny vohitry tia tikan'izay tsy mety hoe zarazarao anjakana azonareo jerena amin'ny fiva fa vao mipola tany am-pandehanana ny lalàna iny izany no nyteny voalohany tao hoe tsy mety io ary vavolombelona amin'izany raha matoa lalatina ravololomanana tonga tany aboako tany ambodakady andramamy anisan'ny fanohitra an'io dia rehefa tonga zareo maly nanao fanadihadinan'izay karazana analizy nataonay tao amin'ny boako dia nanajavy raha ohatra kosa hoa hoe misy fampandroana eny fotony izany hoe ny boriboritany délégué d'arrondissement mena fahefana manao fampandroana fa za zao any Imambasoa tsy misy tsiko manoratra atao amin'ny commune atao amin'ny hôtel de ville mame defia tsy tale izy mbaka permis anao tsy tody any amin'ny commune akory le izy ao amin'ny bokibokitany manao soratra mampivady olona manao copie ny zavatra misy ao dia nanazava tamin'zareo hoe raha zay no atao dia mena fahefana le izy délégué d'arrondissement zany hoe tsy tokony atia fa mifampidirana neny anivao fokotany fa tsy niteny velively mihitsy zay le décentralisation tsika malala fa ary nanazava tao bialatsiny ahako fa ny tena tsoko le zo tao amin'ny TV Plus laza ho avy io za miraika ny folo sasany dia izy no niteny hoe iontina realo izy monteny iny izy monteny iny ozy izy fa ro manakakarak'izay ozy izy taizany teny anakao hoe rajoelona nanaiky an'io dia lazay no ozy hoe resaka isy rajoelona tany zany satria napotra tao le zary rehetrarehetra io fampandroana fa efa ady nataoko hatramin'izao namana lalatina ny hoe za raha niteny tamin'ny premier ministre atao 20 millions ny karamany filopokotany satria 200 000 mbola trosa enimbolana tsy voaloha raha tsy makeny mamasina koa amin'ny sivialina vao mandray karamba dia tatak'izay le izy hoe mba latsa manao bizana le filopokotany niteneniko tao dia ny hoe mba meo fahefana le bokibokitany fa tsy manao légalisation fotsiny tsy manao copie fotsiny tsy manao soratra fotsiny fa raha zay ny fampandroana tsy olana fa ka zay ihany ny atao anatin'ity texte ity fa ny déguiseny fa lay tolo le nataoko fa fizarazarana n'Antananarivo sy ny fanao zarazarao anjakana ny katsikatsy politika tsy ekeko zay zany hoe ianao fa manamafy fa tsy hoe tsy manaiky ohatra fotsiny raha misy fahavalo mialatsina raha ratsina fahavalo ara politikako ny anay zany tenyako lafirahavalomanana izary nandefa message rehetrarehetra avy niara mivory izahay atao samy député an'Antananarivo fa tsy manaiky an'io lalàna io niara mivory izany hoe tsy nasinay tsony resaka hoe ankolafirahavalomanana na ankolafirajoelona na kiotana rabe fa ny hoe isika zanaka Antananarivo foana io ny eto Antananarivo foana fa tsy nivorinay ary matetika tamin'ireny mahatonga ana hoe efa tsy lany nefa dia lasa mivoaka ataon'olona figure ataon'olona mialatsina ataon'olona fitaovana fotsiny nao mandeha nao amin'ny vice présidence dia petraka ny anaranao
de mivokotao ianao avy eo le fitanao a fa zay efa vitsy anisa tsy afeniny zany de rehefa mipetraka lizy to hoe lany reto aby nandany teo raha olodinina rakotara be nefa ianao a olona dimy nitsipaka le olona re olona 5-valopolo de nianaranao mandeha de rehefa tsany de lasa mivoaka ary zay ny tena natrehako ary za tsy mbola manao fanapa-kevitra mpanodinana zany ary voaniona tamin'ny matay mihitsy zay hoe teny teo hoe mba miangavy anareo mpanao gazety rehefa mba misy vaovao na risy ake mba le olona aloha antanina aloha hoe hevitra marina viny satria hitanao fa monta ak tsy zareka teny tamiko raha tsy valaka teo mialatsina député raha tsy valaka teny ataoko olany tokakotomanga fa rehefa tonga amy TV plus de monteny ohatran'ireny foana le zavatra stoniny le raha miteny sao hoe nampime olona ny Free FM ka tsy nampatoky ty tsy teny le mampime olona fa tsy mampatoky Free FM de fa miova ny hevitra an'le izy ka zay zany mba miangavy amin'ny mpanao gazety rehetra sy amin'ny mpaka vaovao rehetrarehetra mba rehefa misy vaovao tsy maka aleo a any am'le olona manao interview maka fa tsy maka vaovao any amin'ny hafa satria raha samy teny zao ianao hoe manao bakely ianao rehefa tianao mivadinao de mamy le bakely rehefa tsy tianao tikotsibotsiny mahay mivava ka raha resanao am'le mahay mivava le izy a de efa le faratsiny fa raha resanao le fitiavana le izy a de namatsato aza mamy ka tsy nanondrana zany ianao satria be da be mihitsy manko SMS voray atena mihitsy mialatsiny fa nay vora olodinina raha mahita angamby anareo hatram'izay a nanomboka 5 sy 4 arivo ka hatram'izao raha nisy olona nijoko teto ka tsy namatika ny filohandrarato raha namatika ny filohandrarato olona sy ny tolona efa vice président n'Antananarivo nanodila zange zao tsy président na commission ntsony commission d'enquête no fitakim-bahoaka no ataoko satria eveko fa tsy fanaraka amin'ny ara-dalàna ka le filalaovana olona dray kosa mialatsiny a am'le télévision raha vavy sasany zany angaty tsy mameratra anaminy tenanao nagataka namoaka tany TV plus tamin'ny ditipotra fobe nataony hoe tsy navoaka le izy tsy manao an'izany zay fa public reportage nefa zay vonany andovola nagataka zay nanao tao fa makafakany ary mbola nyteny mihitsy le zo menao an'ity izy zao mbola ny avy nantsoa zao tao hoe alefaso hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ny interview rehetrarehetra natao tao fa tsy tsongotsongonareo ria le amin'izay io ny ana namana lalatina rehefa fampandrosoana matoa tsy niova fa 5 2006 fa 5 am'izao fotoana zao fa miaraka amin'ny président ndarahatyolona plateforme tsy azoko atao nge nanao TGV zay hitanao fa mbola tsy antitra mbola voadiny ny volofotsy koa fa kiry fa tsy fanterana dikan'izay afaka kiry ihany raha ihany ny kiriko anakitimiko za fa 5 ko de matony dikan'izay raha azoko atao nanao TGV tanora malagasy vonona fa nitoko ny fotokevitra ka ny fotokevitra de ny hoe tsy zarazaraina Tananarivo tokana Tananarivo aza zarazaraina njakana za kosa mangataka omeo fahefana mibokiboky tany mba tsy atonga reo lavitra ry efa taona namana asa te tao a zao a député fa zay fangatahana rehetra nangatahako tany amin'ny commune kosa de na tsy hita na tsisy valiny manontany amin'ny arrondissement anao amin'ny délégué ao ny anay manao soratra manao copie manao légalisation hita sy nandalo de zay no nazavaiko hoe raha mena fahefana kosa reo tsisy tsy maratsy an'izany fantoizako hoe fangafizarazarana n'Antananarivo kajikajy politika zay tsy d'accord am'izay mihitsy zay nga manamana lalatina mialatsiny raha hoe tonga tsy natsona fa nasesiky ny fitiavana lehibe za moa ny tena anarako ka olodinina ranay verina tsona fa zay mifanafoizana azy ka mandeha be le resaka mandeha be le tsiroa za tsy de tiako le miolakolana ohatrany tsy nain'ondrona vadibadiko lela may fa mandeha ho azy ohatrany karatry ka zay ny zavatra ny soka raha ohatra ka tena hoe tsy mananina azy laza moa zareo fa andray anary efa aveo ary mialatsiny fa le izy moa ty le mpanao gazety zo io vehivavy madamy io vo avy ny telo ny antso anaty eo de nanazava mihitsy izy fa lehibe anay monteny iny ary le resaka hoe manaiky an'io rajoelona tsisy teny an'izany to misy anjava ny interview fa lazainy hoe resaka isony tena talohony zany ony tena realy olon-dehibe izy olo-mpanjakana no miteny eto olom-boafidy miteny eto ka iveko ngamba fa mba lesonazo alaina amreny laza aminao fa nazay ary mbola tsy nahita ny filohandra rajoelona hatram'izao tsisy resaka tany amin'ny na izay rehetrarehetra atao ary ny resaka ifara de
tokony hoe iresaka vetsika sy nianko lafiravalomanina satria sao de lazain'olona manao alliance contre nature indray de zany no ny teny hoe resaka tsy resaka politika io fa resaka fitiavatanindrazana sy Antananarivo de niara nivory to zay to amin'ny assemblée to Maître Ianitra to ny député ko lafiravalomanana to zay rehetrarehetra to i Lantorakotomanga to ania to Rosy Marary minara Rosy Rosy zao mandefa SMS miteny hoe non namory ny député zany hatramin'ny député Ravalomanana hoe anoherana an'io zany ndraika akany hoe izany manao mpamadika anao manondrana manana tanjona le manondrana izany ary tafavita somatsara zany fifirina nitsoko anao fa nareo mampara 2 so mampara 3 ny ala taminareo raha tsokoko eo any message molady dolo ary sady tsy manaraka ny lalàna nge le mampara 1 fa tsisy an'izany eo anatin'ny constitution efa nanao moa izany ka tatonge tsy zavatra manaka article 54 ne de fa tsy izy io fa min'olana amin'ny fotsiny nandanako ny antemera-pirenena ny vahoaka naniraka ao fa tsy boamaritra koa narakotana rabe ka eto zany mba tiako ny manazava ho retany rendanitra fa ny fahafisainky sy mapara sy naivra olodinina de mitsipaka kitsirano ny fizarazarana n'Antananarivo zany izay kosa nefa mitaky mba nomezana fa efana boribory tany sy ny vokotany manarakarak'izay na izazo ary mbola tsy nahita ny filohandra ratoela nanginy izy tsy niteny izy tsy mbola nahazo message tany zao ny consignareo gaga ihany raha mahita olona io mahita volana lohan'ny biby ka manaraka zany rehefa mba misy vaovao na amin'ny télé na amin'ny radio na riseria aleo mba le olona aloha no antanina fa misy le any sasany vaovao eneria nefa vaovao mampiady le izy angamba namana lalatina raha hoe vavan'olona io tsika manadazo angamba efa tsy fampiresaka teto hoe zao ony zao io any anany efa zavatra oatra zao mamafinaritra indrindrandrindra nanekeko nanao interview fito amin'ny TV plus de ny amakiko am'le débat satria lasa tsisy débat le izy raha tsy jereny hoe moa marina ve zany inona madiso azy andao ary fakafakana izay ny zavatra napetraka atao ary nyle mpanao gazety io ary niekite hoe ny alatsiny hoe tsy zahako fa lehibe anay ary lehibe anay no nampanao interview ka le fandropandroko ohatrazay everina fa tsy mety de mankasitraka nareo neno trano farany ary mbola manamafy ary mbola manamafy ihany koa ny tena koa mba rahaotiketo fa na iza faly na iza tsy faly nentsika amin'ny gazety iny sisa ny enquête parlementaire ny olana fananatany tsy maintsy ataoko na iza ho faly na iza satria ma tsy misy miresaka hoe ataoko fitaovana politike mitahaky olona tsy anara-dalàna hoe tsisy an'izany io fa matony ekena ataon'ny antemera-pirenena de tsy maintsy atao zany ho an'ny Senerivesta zao zay fa olona 10 no potika fotiny fananany sy ny trano fa misy tompona ndraikitra manodinodina ny tany ka mba rarotana ihany na manalalatina de mamerina fisaorana anareo eny ary mankasitraka indrindra ny solombavambahoaka na ivra olodina de mialatsiny zany am'izay resaka rehetra nambara teo fa SMS sy ny tary moa sy niainga tamin'ny voalazan'ny gazety sy ny sisany natonga ny famakafakana fa de nitondra fanampanazavana zany izy fa tsy mariny zay resaka rehetrarehetra nitranga izay fa nisy karazana manipulation moa zany tao ny tena mariny zay zany ny tena mampitombona le izy fa tsika ny fotoana toboko avy sy tokolahy satria amin'ny 2:24 minitra izao